Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toriteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tonam-baravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray ary raha samy mamalala no enona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tena koa mihaino aminao eto androany dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia ny fiadanana tompo aleha ho amintsika rehetra dia arabay ianao raha androany vao tonga miaraka aminay eto tsy kisendratsendra koa natokavana eto fa tena misy raha ilahan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany. Mino za rehetra aloha andao tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-piaratanan'Andriamanitra. Mialatsiny amintsika aloha ny amin'ny fahatarana fa holazaiko anao anaty fijoroana vavolombelona rehefa ihany antony nahatarantsika fa dia ialana tsiny indrindra ianareo izay adiny roa aty any alohanay ihany ny adiny lera efa akaiky misasakala vao hanompotsika fa dia Andriamanitra manankiray-pahasalamana ny hamaly fitiany faharetanareo sy ny fahafoizanareo ka dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Andolo tsika hivavaka metraka amin'ny fotoam-piaratan'Andriamanitra dia avy eo tsika hizara jodrano. Raha marika ery tahiny Jesosy hanao ny fitenenana. Mankasitraka anena pasitera na amin'ny fitenenana dia miarabanao sy ny ankonanao dia mifaly koa miaraban'ny groupe izay maharesy rehetra sy ny mpanaraka fandarana vavaka fiamenana rehetra. Ohatontsika mivavaka ary izao fandarana izao amin'ny andro anio ity. Miaraka hivavaka ary tsika. Rejeo Andriamanitra rainay maso indrindra, rainay amin'i Jesosy Kristy tomponay anao. Mankasitraka anao zay Jehovah ary misaotra anao ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovana ny tontolo andronay tamin'ity andro anio ity Jesosy malala. Misaotra anao satria ny fiarovanao dia tonga soa tsara eo izao akoana izao. Ny fiarovanao dia afaka mindray Jesosy malala manatrika izao fandarana izao. Ny fiarovanao Jesosy malala tamin'ny tontolo andro iny tamin'izay rehetra nalehanay Jesosy dia tena hoe tsapanay izany hoe fiarovanao, tsapanay ny fanatrihanao Jesosy malala fa hatramin'ny teny amin'ny lalana rehetra teny, hatramin'ny dianay teny, teny amin'ny asa aman-draharahanay teny Jesosy malala dia teo foana ianao nanatrika anay, tsapanay izany hoe fanatrihanao izany Jesosy na amin'ny sakafonao anay rehetra Jesosy malala dia ianao namiana tsy herinay na tanjakay na fahaizanay Jesosy nahazoanay ireny fa avy aminao fitahiana tsy be dia be Jesosy ngely no mitady an'izany fa tsy mahita be dia be koa na mitady asa raha tsy mahita fa no fiarovanao sy famindram-ponao ny fahasoavanao dia nomenao izay mirehitra ny lainay izay tamin'ity andro anio ity, nomenao asa, nomenao sakafo ary tantananao manokana ny dianay na dia reto ankohonanay reto koa Jesosy malala samy nandeha tamin'izay rehetra nalehanay izay Jesosy dia efa teo ianao nitantana ny tsirairay avy, teo ianao ndraikitra ny tena hoe ndraikitra ohatry mihitsy izay Jesosy malala tamin'ity andro ity isaoranay ianao izany araka hasahanay ianao. Ary ianao ny asany amin'ny tsodrano ho alefa ny pasitera sady amin'izao fotoana izao dia ianao ny asa amin'iretinao ny atateraka amin'ny voninahitra ao niseho amin'ireny rehetra Jesosy malala ary ho fiankasitrahana anao mandrakariva izay. Sao Jesosy mankasitraka Jesosy am-pilatananao nitady fiainanay rehetra Jesosy am-pilatananao izao alina izao dia ray apetsika am-pilatananao. Mankasitraka indrindra tompo malala, mankasitraka indrindra fanamasina amin'ny fitarianao fotsiny Jesosy dia raha koforiranao sady izao fotoana izao Jesosy malala. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao rahalahy Marikely
tao anatin'izay vavaka manobe zay nentinao zay nanomboana fotoana. Andriamanitra manankiray mpahasoavana anie a amaly fitianao a dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany a dia mahireza foana amin'ny asan'ny tombo. Halleloia. Raisoarany ny tsodrano a izay raisika amin'ity anio a faharoa ambin'ny folo ny volana février ty. Tahian Jesosy a isika tsirairay avy. Ao amin'ny bokin'ny Joba toko fadimy a lavalava andininy faharoapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo no vakitsika raisitsika tsodrano fa atsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Joba toko fadimy a andininy faharoapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha avy ny mosary a dia hiaro anao amin'ny fahafatesana izy, ary raha avy ny ady dia hiaro anao tsovoan'ny sambatra izy. Ampireny tsovoan'ny kapobavy ianao ary tsy atahotra raha avy ny fandringanana. Ny fandringanana sy ny mosary dia omezanao ary tsy atahoranao ny bibidia. Fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha azy ianao ary ny bibidia havana aminao. Ary ny ho hitanao fa ny fiadanana no lay ianao ary raha amin'izany kijanao ianao dia ho hitanao fa tsy misy veriny ao. Halleloia. Amen. Mamy loatra ry havana izany tsodrano. Za tena rehefa nanomana tsodrano androany dia Jehova mba ao anako io androany. Halleloia. Ho ten'Andriamanitra veriko hoe raha avy ny mosary dia hiaro anao amin'ny fahafatesana izy, ary raha avy ny ady dia hiaro anao tsovoan'ny sambatra izy. Ampireny tsovoan'ny kapobavy ianao ary tsy atahotra raha avy ny fandringanana. Ny fandringanana sy ny mosary dia iomezanao ary tsy atahoranao ny bibidia. Fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha azy ianao ary ny bibidia havana aminao ary ho hitanao fa ny fiadanana no lay anao ary raha amin'izany ao an-kijanao ianao dia hitanao fa tsy misy veriny ao. Halleloia. Amen. Ho tanteraka amintsika tsirairay avy anie zany tsodrano zany. Razana Sylvie Koet tonga soa Rosemina France, Tina Rakotoary Zaka France, Asina Apôstôly Madagasikara, Sandola Koet, Someva France, Mitso France, Erika Rak France, Milosopianjana, Arabie Saoudite, Itody Noeline France, Marie-Jo États-Unis, Cotanela Belgique, Elsava Koet, Yama Koet, Flotera Zaka France, Andrina Suzelle Suisse, Yama Koet, Artisanat de Madagascar France, Kekirandrina Sol Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Ranoso Elisabeth Madagascar, Kadaka Malala France, Tsiramboramela France, Jesosy Mpandresy Madagascar, sy ny Apôstôly Madagascar, Anatania Marie Charline Madagascar, Mirandre Malala Allemagne, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Fabiola Menjanari Koet, Angèle Pagès France, Thierry Berthelot France, Mampiona France, Andrina Suzelle France, Razana Monique Dubai, Jessica Patici France, Razana Monique Vadinetolo Ablitina France, Razana Sylvie Koet, Jessica Patici France, Erika Rak France, Tahin Jesosy daholo tsika rehetra, Kadaka Malala France, Rosemina tantereko teo, Berzava Koet, Mampiona France, Alléluia. Sotra Zogitody, Thierry Berthelot, bonsoir. Marie Jesosy, mbola tsy fantatro zao hoe androna fa tazany anarany teto hoe Marie Jesosy zany ka dia miarabanao manokana zay ianao zany ny vaovao tonga eto androany dia miarabanao manokana zay dia tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany. Raha mba azonao soratana kely amin'ny commentaire aiza moa misy anao mba hahafantaranay anao rehefa amin'ny fotoana miditra eto indray ianao aoriana. Marie Jesosy tonga soa. Lasa vavy aiza no misy anao. Nambiny Tsomakrina Koet, Someva France, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Ianiro tsika, ianiro mahafinaritra be tsika fa meloan'izay inona ary ny azonao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra androany. Ny ady izao, tsika tsisy fandarana tsika teo. Fa hariva teo ry havana, manomboka après-midi teo, dia nivoto be ny tendako teto. Nivoto be ty tendako ty. Io. Narary tenda zany. Dia hariva teo hoy nareo, na miteny ary tsy vitako, na mitelin-drora tsy vitako. Dia teo am-pisakafoanana dia nivavaka. Hoe Jesosy dia efa saika handefa mesazy. Saika handefa mesazy hoe noho ny antony manokana dia tsisy nifandarina atao anatin'ny gropy. Ozy aho mantsy hoe teneniny ankizy, marary tenda be mihitsy ny pasteur. Halleluia.
dia ampanjatana mihitsy mampiona andeha ota raha tena nameloloha fa sao dia miaro tory ry zoky alaitsy ary zoky majastiny Charline ary Ranosy Elisabeth sy ny ana Madagasikara rehetrarehetra dia zay voaka aloha andraso aloha dia inona ny tenin Jehova amin'izany dia nina na enombo matavy sy kabaro dia somary ohatran'ny sarosarotra ihany moa nampidina an'izy marina ty raha tsy tena fa mandeha ihany mandeha midiny ihany ny kabaro midiny ihany ny enomby halleloia tapakevitra ihany andao asiana fandarana dia tarataritsika vao nanomboka fa dia miala tsiny fa efa seky tsy misy ary tsara kokoa ny misy noho ny tsisy mieux vaut tard que jamais ozy ny teny frantsay dia alao taratara fa misy dia izay no nahatonga antsika taratonga dia lanatsiny amintsika izay ny fitondra vambelona meko atolotra androany anjaranao ndray zao inona indray ny fahasoavan'Andriamanitra nataonao andao ary enilitsika dia afaka manoratra ianao dia voninahitra indray no asitrana tonga dia sitrana miteny tsara afaka miteny tsara afaka manao fandarina tsara andao ary ataontsika tety voninahitra Andriamanitra dia aorianan'izay amaky ny témoignage zareo dia eny toriteny entin-dranabavintsika fampialantsika ao anatin'izay eno finaritra daholo Ni tenako siniamikyo Kati society fukiwana Marai sure ufidela kwana Nalivuna nyarena bitiabe Achizanguti manananaku Nefa yetude molume kore Ni tenaku anupukwa na utitu Tizana Nimuti kumena Baurasina Nani tumani Usajaju Iwatanana Tizana Nimuti kumena Baurasina Nani tumani Mangengena Iwachachana Tuchuku ni feuku ni faisaku siru talentaku Fana wiru nunume nawai Marai sure ufidela kwana Itwa tuchuku ni feuku ni faisaku siru talentaku Fana wiru nunume nawai Marai sure ufidela kwana Tizanya nimuti kumena Baurasuna Nani tumani usajaju Iwatanana Tizanya Nimuti kumena Baurasuna Nani tumani Mangingina
Halleluia. Eo an-tanan'Andriamanitra. Halleluia. Tsara Jesosy. Nisy fotoana izay menakavy kely nanao ina moa ny antony tsy nampisy fandarina tamin'ireny tsy tadidika dia ilay manao culte kely ato an-trano dia indrindriny ahatsiarovako an'ilay culte kely nataonay izay mihitsy indray andro izay. Tsara Jesosy. Halleluia. Izay ary ny ela fa andao ary hamaky témoignage sika dia tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany etin-dranabavintsika Fabiola. Ahoana izy izay mahay manambotsoa hoy izy hoe misaotra an' Jesosy fa tsy nandalo teo ambony cyclone izay efa nisy fanambarana fa tsy miasa sy tsy mianatra daholo ny ankizy raha eo lehibe ny fitiavanao ka mihaino no vavakay foana ianao dia raina ny tompo. Amen. Misaotra nambinina hoy izy Jesosy misakafana aloha fa tsy hisy marary izany eo. Halleluia. Tahiny Jesosy ihany koa tiana Rakotoary Zaka France tonga soa Côte-Nela Belgique tahiny Jesosy. Hoy nanambavintsika Fabiola hoe halleluia voninahitra ho an'i Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana nomeny izay zaza tsy nare loza tamin'ny ankonana indrindra tamin'ny mbola namin-dranofoka mbola afaka mijoro amin'izao ora sy fotoana izao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Ahoana izy nanambavintsika Suzelle. Jésus est vivant. Mon stage est terminé et j'ai obtenu une bonne note. Alléluia. Il nous a aussi accompagnés et protégés, moi et toute ma famille. Il nous a donné la santé et tout ce dont nous avions besoin. Toute la gloire revient à Jésus. Seul. Amen. Alléluia. Sadarapaina be mihitsy ianao amin'izany. Félicitations. Nahazo bonne note sady vita ny stage tsara Jesosy. Hoy ranambavy Marie Jo, tenena Jesosy mbola nomeny fahasalamana sy azy tanjaka ary fofona mahavelona nay mianakavy kely sady tsy nandre loza tany amin'ny fianakaviana any Mada. Mbola afaka nikarakara ny ankonana sy manompo azy dia ho azy hatramin'ny voninahitra. Halleluia. Amen. Nahoana izy zoko sameva tena Jesosy malala tompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro, vita somatsara ny asa, nahazo fahasalamana hatrany, mbola velonaina somatsara isika mianakavy tonga eto. Halleluia. Amen. Tsara be le hira Suzelle. Halleluia. Thierry Ralbenja tonga soa ihany koa. Halleluia. Eto France. Hoy ranambavy Berta hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahavelomana feno fiarovana ny mianakavy sy ny ankonana rehetra. Nafinaritra ny tontolo androany nahita fahitampiti tamin'izay natao rehetra. Halleluia. Amen. Tsara Jesosy aloha izy zoky aminy. Halleluia. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa mbola mahatratra izao fotoana izao indray narovony sy ny tontolo andro ary tsy naheno loza ary narovony koa raha nisy zavatra nampitaitaina ahy satria tena tara zaza eo voatafafo tokony tamin'ny 5h30 nefa 6h10 voafo koropaka nanao box sakafony zaza tokony spaghetti nefa nataoko patapolo mora masaka nasiako saosy fa raha hita amin'ny patron tena be zafa narovany tompo vita le izy ary lay tsy hitan'ny patron aleo voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Amen. Toroan'Andriamanitra saina ianao mahafinaritra izany. Hoy Jokilina hoe halleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa misy asany fandisina ataon'ny vadiko omaly dia tena tantena be izy izay ho toy ny androany niezaka nandamina sainy izy ny alina izany teny taminy hoe entiko ambavaka izany fa Jesosy manao zavatra mahagaga nanaikinaiky fotsiny izy lazaina teo fa ilay zavatra fandiso
lasa tahaka ny hoe tsy diso indray satria ilay olona nilalay zavatra koa no nandiso tena hoy za tamin'ny hoe novahan'i Jesosy ny situation de tsy indrindray diso halleloia raina Jesosy fa nilama zavatra rehetra voninahitra ho azy rery any amaina vavaka manova zavatra halleluia. Anareo izy Thierry Berthelot, merci Jésus, la journée de travail s'est bien passée dans la bonne humeur. Gloire à Jésus, alléluia, amen, alléluia. Oui, tojo hoe tontolo andro tontolo andro androany de isorako an Jesosy fa tsy nahita parking fa tsy parking temporaire maximum 3 minutes izay za fa nandeha tanaty ville be manko de nijanona teo satria nisy rendez-vous natriako de efa tara 10 minutes aza fa najanoko teo ny fiara de hoy za hoe Jesosy mba arovy io fiara io de nandeha nanatrika rendez-vous za de maneritreritra ho vetivety kay 1h20 vo vita le izy de nivavaka foana tao anatin'izay hoe engany mba tsisy polisy mandalo eo Jesosy mba arovy io fiarako io alleluia be ry havana fa tsy nisy amondy mipetaka tamin'ny fiara alleluia de ray Jesosy niaro sinomba ary nanome sakafo saza ao anay tsara Jesosy voaro ianao toso alleluia amen. Ahoana izy ranavavy $100 alleluia saraka an'Andriamanitra fa nilama tsara ny tontolo andro anio de raiky Jesosy fa saika andeha ambanivolo zay androany nangatsika be any de tsy te andeha hitan'i Jesosy ny atao anatiko tsy nandeha zay alleluia manaraka vavaka tsara alleluia tsara Jesosy arabaina $100 satria Jesosy izy lavili fa aterenana raha fambolana rova ny tontolo andro tonga soma tsara ato trano alleluia tsara Jesosy. Ao izy ranabaviliana tonga soeto aminay ianao nirahatra sosina ny andray any ranabavy Maria Jesosy izy hoy ranabavy Erika hoe alleluia de raiko Jesosy fa mbola nomeny tombonandro notahiny ny tontolo andro ny menakavy velona Jesosy fa za ry havana namofo voatavy tamin'ny éplucheur légume reny de nisolifatra ilay tonga de nitsatoka teo amin'ny akibeako sady tena tafiditra lalina be tamin'ny nofo ny tanako ilay lamba maranitra lamba maranitra be de niantsonarana Jesosy de nijanona ny rasa fanantenana tamin'ny tanako avy alleluia amen tsara Jesosy. Hoy tena rakotoary zaka misaotra ny Jesosy ny tenako fa nomeny fahasalamana sambatra izahay alleluia de Jesosy fa nomeny fahasoavana za androany fa nisy robe enina nisany raha vola vidiny tokony 76 € ny anankiray de lasa azoko 25 € fotsiny izy rehetra de raina Jesosy voninahitra mandrakizay ovan'Andriamanitra mahery alleluia amen. Hoy izy krozy minay voninahitra n'Andriamanitra misaotra Jesosy no natao mivita daholo izay tokony tsy maintsy natao alleluia tsara Jesosy. Zay daholo misaotra anareo de Andriamanitra ne amaly fity anareo de maherezatra any isika tsirairay avy tonga de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika misaotra anareo nanaiky amin'ny voninahitra n'Andriamanitra de Jesosy any amaly fity anareo de mitombo ozitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany hitra amin'ny tenin'Andriamanitra sika amin'izao fotoan'izao izay hoentin'ny ranabavitsika Fabiola tonga de menanao avy hatrany ary ny fitenenana velona tany tena famelabelatra avy eo. Mbola raisitsika sasana lehibe ho anary havana fahafahaka daran'ny tenin'Andriamanitra ny fikandraman'izao de fanaikany fan'Andriamanitra izany alleluia amen. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy fampahirezana amin'ny fiandramany iry havana dia hitantsika amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo miaraka Kameranao tsika dia basitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misy azo fahoriana va eo aminareo? Ao tsisy fivavaka. Misy faly va? Ao tsisy fidiran-fidirana. Misy marary va eo aminareo? Ao tsisy hanapaka ny olona misy angonana ary aoka hanosika ny bililo azy.
biby ilay marary fa ny tompo fanangana azy ary raha manoto dia havelany olona koa mifametehelika ianareo ary mifampitazana mba ho sitana ianareo ary ny fiasana misy zavatra ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka sika ihany ary nahery ny zavatra mba tsy lasahany ranorana dia tsy milatsaka tamin'izany ny ranorana 3 taona sy 1 volana ary ny vavaka izay dia mandatsaka ny ranorana ny lanitra ka nahavokatra ny zainy. Haleluia. Amen. Kasety ry havana dia miverimberina ny teny hoe mivavaha. Miverimberina ny teny hoe mivavaha. Fanontaniana mipetraka ry havana dia hoe mahasoa ve ny mivavaka? Tsara ve ny mivavaka? Eto ry havana efa tena miverimberina ny teny hoe mivavaka. Eto dia ny voalohany zavatra rehetra dia zavaka tokoa. Ary na hira fiderana koa aza ry havana dia manakitana. Satria ny fampiana sofaly dia mbola zavaka koa. Ny vavaka dia resaka ny fanaovantsika amin'Andriamanitra ry havana. Satria rehefa mivavaka ry havana dia tsy mitovy amin'ny resaka ny olona ny tsotra na eo amin'ny resaka eo amin'ny fiarahamonina ny tokantrano na amin'ny zanakanao na amin'ny vadinao na amin'ny zandrinao tsy mitovy resahana na atao hoe mivavaka. Mivavaka sy ny resaka dia samihafa. Fa mivavaka ny fanaovantsika iresahantsika resaka ifanaovantsika amin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra ny resahana dia mivavaka ny resahana izany ry havana. Ka raha olona ny resahana dia miresaka. Haleluia. Mihery mivavaka ry havana dia miasa manomboka any amin'ny fanasana ny aretina. Haleluia. Mahery vavaka. Ilaina izany vavaka izany. Raha manokana tena mila vavaka. Ilaiko izany vavaka izany. Sady mitondra mily olona izy antony. Mila mivavaka koa raha miantso ilo olona mitondra diloilo tsy maintsy mivavaka. Haleluia. Tsy maintsy mivavaka koa. Raha fanapotsipotsiny tsy maintsy fanasanana. Ary indraindray aza mampisy aretina hafa indray ilay fanafody entina raha tsy ampiarahana mivavaka. Ilain'ny loholona ho tonga eo satria tsy hitondra diloilo fotsiny izy fa mivavaka. Ametraka tanana amin'ny marary. Ny diloilo afaka entin'ny olona rehetra. Ny fanafody afaka entin'ny olona rehetra. Fa zava-poana izany raha tsy araham-bavaka. Ka leo indray aza na dia tsika aza fanafody ry havana raha tsy ampy vavaka, raha tsisy vavaka dia tsy mandretra izany hoe fanafody izany na diloilo izany. Tsy mandretra izany fa mila vavaka fibebahana. Haleluia. Vao vela elika dia sitana ilay aretina. Rehefa vao vela elika sika dia mahatsiaro olona afaka, olona salama. Haleluia. Afaka ilay aretina rehefa vao vela elika. Betsaka ry havana ny olona manambany, manamevana izany mihery mivavaka izany. Tena ilaina izany mivavaka izany ry havana. Tsy atao tsinotsinona izany mivavaka izany. Araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fampivavaha mba ho sitana ianareo. Tian'Andriamanitra ry havana ny olona rehetra samy mivavaka daholo. Tian'Andriamanitra samy mivavaka daholo ny olona rehetra. Na ny sarika na ny tarihana dia samy mila entina mivavaka daholo. Tsy misy hoe olona natokana mitondra mivavaka foana. Fa
mila fampitondram-bavaka sika na le tonga na le entina mila fampitondram-bavaka foana fa tsy mba entina mbavaka mihitsy mitarika koa ny ry havana olombelona tahaka sika ihany indray mety mandalo olana koa izy mety mandalo fahasalamana kely mety misy olana saribana fa mila fampitondram-bavaka foana sika tiavana mety mandalo olana mafy sy ady isan-karazana na ny olana entina koa azy mety mavesatra aminy mangataka foana ny olona amin'ny pastery amin'ny mpanaofon'Andriamanitra mangatabavaka foana isan'andro kanefa tsy mba mahatsiaro mivavaka iny pastery iny na mpanaofon'Andriamanitra ry angatahany vavaka iny foana tsy mety zany ry havana tenin'Andriamanitra dia maniry afa-tsika ny fampitondram-bavaka ny fampivavaka mba ho sikana ilabe haleloia fampivavaka sy marina ry havana dia mahery indrindra nizaniza ny olona na dia tsy olona tsy fantatra ao akory rehefa mivavaka ianao dia mety tsaroanao izy dia entom-bavaka mba lompany ny fiainany ry havana raha entin'ny mivavaka mety mandalolana izy avy amin'ny alalan'ny mivavaka ilay nataonao iny iny no fasian'Andriamanitra ny foana iny no amahan'Andriamanitra ny problema anasanana ny aretina fa tsy mivavaka foana na misy olona nanamafoa entom-bavaka foana aza mitady entom-bavaka foana fa aza mamety hoe angatabavaka foana ianao fa mba mahaiza ny fitom-bavaka ianao ihany koa tsy hoe ratsy akory ry havana mangatabavaka fa isika koa fa misy n'Andriamanitra dia mba hoe mila manasana mba mitondram-bavaka ny hafa ihany koa haleloia fampivavaka ianareo mba ho sikana fampivavaka ianareo mba hahery haleloia vavaky ny marina dia mahery indrindra misy tena ny fiesan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra mety tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe hatraiza ny hery mivavaka fa mahery tafondro izany ry havana mahery zany hery mivavaka izany haleloia manangana ny maty zany hery mivavaka izany ny Elia araka ny tenin'Andriamanitra hoe dia olona tahaka antsika ihany ary izy mahery mivavaka mba tsy lasany olana dia tsy lasaka koa ny olana nandritra ny telopolo sasany olona iray ny mivavaka da tena nandraika tany namety azy ny ranorana nampiantona ny ranorana izy ary mivavaka izay koa izy avy eo dia milasaka izay ny orana haleloia raha miorana aza ry havana dia miainy nanaiky ny hery mivavaka na ny toetrandro aza voabaiko mivavaka iny haleloia ny olona atahorany devoly ry havana dia ny olona mahery mivavaka dia devoly tsy afaka manakana ny masoandro sy miposaka tahaka zany koa ry havana ianao rehefa ampy-bavaka olom-bavaka teny mivavaka ianao ny masoandro tenanao koa ry havana tsy azo devoly takonana izany satria misy zavatra maro miatra miara-miasa ambadika any mikendry izay hahasoanao foana Andriamanitra raha olom-bavaka ianao olona tia vavaka ianao ianao mbola mijoroky ry havana na ianao mahery mivavaka io na ianao misy fitondram-bavaka io fa didy fa tsy resinady zany ianao tsy resiny devoly zany ianao fa mahery haleloia araka ny teny amin'ny Hebreo toko fahafolon'ny faharoapolo ilaza hoe aza mahafoy fiaraha-mivavaka ilaina io ry havana fiaraha-mivavaka ilaina ny fampitondram-bavaka na misy olona aza tsy dia mangatavavaka entom-bavaka foana ry havana entom-bavaka foana izy ireo aza ankinina amin'ny toetrandro fiainanao fiainam-bavakao ry havana
na orona mikiady aza na dia orona mikita aza ry havana na ny masoandro ny balika ny vavahatoana. Fantatro fa tsara tantarany Daniela ry havana any amin'ny Daniela enina andiny raika ambin'ny folo. Efa nivoaka ny biby fa tsy nahazo ny vavaka intsony i Daniela. Tsy nanaiky izy ry havana, tsy nanaiky Daniela. Notohizany foana ny vavaka efa nanao. Na ngeny aza miliona tsy azy, tsy nanaiky azy, tsy nihinana azy, tsy nikasika azy. Ianao rehefa olombavaka tsy midevoly tsy anazany. Lasa mahazo toerana ny aretina sy olana eo aminao satria ianao dia tsy olombavaka. Ianao rehefa tsy olombavaka, tsy olona tia vavaka, miantseky aminao daholo ny olana, ny loza, ny aretina. Fa zao ialana amin'izany ry havana, androtsika tsy vavaka, indrindra tsy dia rano. Halleloia! Inona zavatra mitsanga sy misy eo amin'ny fiainantsika dia andao ampiarahantsika ny vavaka foana. Halleloia! Izany ny vahaolana. Devoly ry havana dia tsy maneho vahaolana ho an'olona afa-tsy fifamoivoizana fo. Rehefa tojo olana amin'olona na manana problema mafy na manana aretina mety tsy ahitana fanafody devoly dia tonga dia efa hoe tsisy solution fa hifaty ianao. Fahafatesana izany tena hoe hitany devoly vahaolana mora izy io. Raha mandinika tsika ry havana, za manefana raha mandinika tena hoe ohatra misy fanahy anankiroa miaraka amintsika. Ny fanahin'Andriamanitra maniraka ny baiko sy mivavaka raha tojo olana na tody na mandalo ady mafy na anatin'ny tsy fahasalamana dia midika amintsika ny fanahin'Andriamanitra hoe mifafa. Fa ny fanahy ratsy fanahy devoly ny teniny hoe solution izany fa tsisy vahaolana fa mandany andro fivavahana. Dia raha manaraka teny devoly ianao dia very ianao tsisy tsaratsitsanana azo anao amin'izany, famonjany foa no azo amin'izany. Fa fanahin'Andriamanitra rehefa nididika ny famivavaha dia mivavaha. Tsara ny vavaka ry havana, ilaina izany mivavaka izany. Ny mivavaka tsy matahotra na dia ny fahafatesana. Ianao variana mivavaka ny angelon'i Jehova efa miasa mandripaka ny fahavalonao. Mahereza mivavaka ry havana, mahereza mivavaka manjakarizaka ka tsy reraka. Vavaka ry havana dia manomba zavatra. Vavaka manomba zavatra dia izay indray ny tenin'Andriamanitra izay misy tamin'ny fisakan-droany ry havana dia makasitraka tsika rehetrarehetra ny ampandafarany raha mbola tsy tongony andao miantsana Jesosy amin'ny manaraka toy indray fampahery sy famijery indray asika dia efa ny mahery efa isin'ny daholo fa tsirairay avy. Halleluia. Amen. Halleluia. Ankasitraka ny linganao ranambary Fabiola tao anatin'izay ten'Andriamanitra mamy be izay nentinao izay. Dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie amaly fidianao dia mitombo ozitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompontsotra antsika koa mankasitraka azy fa mampahery azy ny fankasitrahana izay ataonareo. Halleloia. Koa dia tahin'ny tompo ranambavy Fabiola misy isika rehetrarehetra mino fa voarenareo ny hafatra. Misaotra rehetra ihany koa amin'ny commentaire amin'ny teny frantsay, amin'ny teny allemand, amin'ny teny anglisy izay manampy izay vahiny mba mety mitsiritsirika sy miaraka amintsika. Dia misy moa tsy mitsirika intsony fa tena miditra lalina tahaka ny Thierry Berthelot fa ho an'ny hafa ihany koa. Misaotra antsika rehetra. Jakoba epistily nosoratan'i Jakoba izy ity andininy 5:10 ary hatramin'ny 9:20 no vakiana ranambavitsika. Nao tongontsika amin'ny 9:10 misy azo Paolina va eo aminareo? Ankizy hivavaka. Misy faly va? Ankizy irafidy rano. Ny tena marina vavaka daholo ihany ilay zavatra teneninareo fa misy vavaka fangatahana, misy vavaka
fiderana. Tady toy zany ry havana fa mila mivavaka foana tsika isan'andro, mivava mandrakariva ka aza mitsahatra ho Jesosy. Tsika zany mila mivavaka foana fa indraindray isika rehefa mba anaty de mangata. Halleluia. Kivavaka. Nisy fotoana nitotro tamintsika ny Salamo 150 vakitsika vetivety kely fotsiny ngefa Amerikanina de efa teneniko atsika foana ihany ary. Ny Salamo 150 moa de nandrisihana ny olona tena hoe hideran'Andriamanitra. Halleluia. Zao le ten'Andriamanitra hoe nandiny voalohany Salamo 150 amin'ny Jesosy. Halleluia. Mideran'Andriamanitra ao fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe, midera azy noho ny haben'ny voninahiny. Io de efa nazavaiko atsika foana hoe ireo io andininy faharoa io de zavatra roa samihafa mihitsy hoe midera azy noho ny asany lehibe de midera azy noho ny haben'ny voninahiny. Halleluia. Midera azy noho ny asany lehibe zany de le voalaza teo manao hoe any amin'ny bokin'ny Jakoba, le voalaza teo manao hoe raha misy faly aoka izy ira fiderana, de ny ira fiderana de zao midera azy noho ny asany lehibe. Eo zany le fijoroana vavolombelona izy. Eo zany le fiderana tena amin'ny teny anglisy ary tena asitsika mariny rahampavitsika mpampianatra teny anglisy zay. Fa amin'ny teny anglisy io miavaka tsara mihitsy le midera azy noho ny asany lehibe de iny izy le praise. Fa le hoe midera azy amin'ny haben'ny voninahiny, araka ny haben'ny voninahiny, inona izy worship. Zany hoe praise and worship zany zavatra ohatrany hoe mitovy ihany, ohatrany hoe mitovy nefa tsy sahala. Ny praise izy satria mideran'Andriamanitra ianao, satria misy asany lehibe tonga teo. Halleluia. Iny le hoe raha misy faly aoka izy ira fiderana, praise. Midera azy noho ny asany lehibe. Fa raha ohatra ary tsy afaka fanadinana ianao, satria de misy fotoana tsika tsy afaka fanadinana. Ohatra ary hoe i Davida zao nisy fotoana maty mihitsy ny zanany. De inona ary ny tokony atao? Lasa izy mbola niditra tao amin'ny tempoly de mbola nivavaka izy. Mbola indray le mivavaka, mila mivavaka tsika de mila zany le eto amin'ny Salamo 150 mila midera foana. Midera azy na noho ny asany lehibe no tahin'ny tompo ianao zay, na midera koa azy ny haben'ny voninahiny. Zany hoe Jehovah-Andriamanitra tsika zany na mandalo ady, na very vola, na simba tomobile, na marary, de tsy mampiova ny haben'ny voninahitran'Andriamanitra zany. Zany hoe raha ohatra tsika zany tena mamaky ny Salamo 150 de zao tokony hideran'Andriamanitra foana isika. Ary Jesosy angina mianatra antsika zany misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaora amin'ny zavatra rehetra zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesosy. Halleluia. Zany ninona zany mitsanga ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika de ny midera sy mankalaza azy foana. Halleluia. Ka ny tenin'Andriamanitra de nilaza nanao hoe misy veozy izy azo pahoriana aoka izy vavaka, misy faly va aoka izy ira fiderana. Tsy haiko ny toerana misy anao eto androany. Mety azo pahoriana ianao, na mety misy partie amin'ny fiainanao mandalo alahelo, misy rahona mitatao eo anoloanao, eo amin'ny dohanao. De zao ny ataonao androany, tana mivavaka. Aza mpifamadihany reo, misy olona efa ao anatin'le azo pahoriana izy, lasa izy mira fiderana. Azo atao ihany aloha zay, fa ny endrika tiana ho hita eto zany zao, azo pahoriana ianao ndana mihitsy aloha mivavaka, ndana mihitsy aloha mitady an'Andriamanitra. Angeny mahatonga hoe misy fotoana mila atao mifanaraka amin'ny zava-misy mihitsy ny fomba fivavahana ry havana. Misy fotoana zao misy olona mifamadika, hitanao zo mihitsy azo pahoriana izy eo amin'ny fiainana, fa lasa izy mandeha mamonjy ira fiderana amin'ny palais des sports. Afaka mampahery zay fa Andriamanitra tena miteny amintsika mihitsy raha misy azo pahoriana izy aloha hivavaka. Mandalo ady ianao, dana aloha mivavaka. Halleluia.
mandeha mifaly ny olona andahana aloha ianao mivavaka fa mivavaka ny fotoana mbola ifalianao tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo andiny faharoa amby folo sy ny fahatelo amby folo tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo andininy roa amby folo sy fahatelo amby folo amin'ny alalan'ny Jesosy manao hoe ary no nihazo fahoriana mafy izy vao nifona tamin'i Jehovahandriamanina sady nanery teny indrindra teo anatrehan'Andriamanitra ny razany ka nivavaka taminy ary Jehova nanaiky ka nihaino ny fifonany dia nampody azo any Jerosalema ho any amin'ny fanjakana ka dia fantatry Manase fa Jehova no Andriamanitra. Halleloia. Rehefa azo fahoriana dia mifona amin'ny Jehovahandriamanitra. Halleloia. Ary rehefa azo nahazo fiderana, nahazo fahasoavana dia midahana indray miteran'Andriamanitra. Halleloia. Fa zany ny lalana tokony alehantsika. Hoy Joba ny amin'ny Joba toko fahatelo amby telopolo. Halleloia. Tsy Joba moa zany no niteny amin'ny Joba toko fahatelo amby telopolo fa i Elio. Zao ny tenin'ny Elio Joba toko fahatelo amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo mivaky toy izao moa zany Jesosy hivavaka amin'Andriamanitra izy ka kasitrahany ary ahitany tavany amin'ny fifaliana fa ampidiny amin'ny zanak'olombelona ny fahamarinana. Halleloia. Indray zany fifaliana indray io. Halleloia. Salama fahavalo amby folo. Salama fahavalo amby folo andininy fahaenina indray. Fony azo fahoriana dia niantso an'i Jehova eny Andriamanitra no hitarenako nihaino ny feo tao an-tempolony izy ary ny fitarenako teo anatrehany dia efa tonga teo antsofiny. Halleloia. Amen. Averiko fony azo fahoriana dia niantso an'i Jehova eny Andriamanitra no hitarenako nihaino ny feo teo amin'ny tempolony izy ary ny fitarenako teo anatrehany dia efa tonga teo antsofiny. Halleloia. Ry havana malala, mila mivavaka foantsika, miantso an'Andriamanitra foantsika na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana zany mitsika tenen'Andriamanitra le salama fahadimapolo farany verse tsotseo farany fa amara-pananako an'ilay verse fotsiny aloha idirantsika ny famelabelana hafa. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny salama fahadimapolo andininy fahadimy amby folo antsoy amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aka amin'ny voninahitra ianao. Halleloia. Andriamanitra zany tsy maintsy tonga. Andriamanitra tsy maintsy mamonjy. Andriamanitra koa raha anaty fahoriana ianao no mivavaka tsy maintsy andefasany anjery ampahery anao. Ary raha ohatra ao anatin'izany koa ianao ao anatin'ny fifaliana mihira fiderana dia tsara fantatrao fa miara-mandeha aminao koa Jehova Andriamanitra. Halleloia. Misy azo fahoriana ve izy eo aminareo aoka izy hivavaka misy faly va aoka izy hira fiderana ary raha misy marary misy ndray koa marary. Halleloia. Sotrano kely aloha isika vetivety azafady. Halleluia. 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 Toy antsika ilay teny tao amin'ny Jakoba teo averiko raha misy azo fahoriana aminareo aoka izy hivavaka misy faly va aoka izy hira fiderana misy marary va eo aminareo aoka izy afaka ny lolo ny fiangonana. Halleluia. Misy marary zany dia amin'iny indray na tsy vitanao aza mivavaka tsy maninona fa misy inona indray ao am-piangonanao, misy inona indray ao amin'ny tempoly, misy loha-olona ao. Halleluia. Misy loha-olona ao ary ny loha-olona dia za teny aminareo fa ny loha-olona eo anivon'ny fiangonana dia manana ositra manokana ary azo lazaina fa mbola manana ositra ny pasteur ny loha-olona satria nahoana ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy marary ozy izy dia aoka izy apaka ny lohan'ny fiangonana ary aoka hanositra diloloha azy eo amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Halleluia. Dia ny loha-olona efa nomen'Andriamanitra mihitsy an'izay ositra zay
za zao dia isorako an'Andriamanitra fa zako te hanivo fiangonana izay za tsy mahavozotra pasteur zany ary tsy mbola nanana eritreritra hoe andeha hanao pasteur zany mihitsy aho fa nosorana loholona ary tena natsapa fahasambarana kosa tamin'izany. Natsapa hoe tena misy ositra apetrak'Andriamanitra aminao a dia tena ositra alasanao lavitra. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy marary ozy izy ohatra izy apaka ny loholon'ny fiangonana ary ao ka nositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo ka hivavakeo aminy. Alleluia. Ny loholona dia manana dililo, manana ositra mandeha miaraka amin'ny foana ny loholona rehefa marary. Raha misy zany marary dia ao akizy apaka ny loholon'ny fiangonana ary ao ka nositra dililo azy eo amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavakeo aminy. Ary ny fivavakeo finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia averany elony. Halleluia. Amin'ny alalan'izy daholo zany, amin'ny alalan'ny loholona daholo zany. Zany hoe io loholona io zany dia men'Andriamanitra ositra manokana mihitsy io rehefa namalala. Ao amin'ny fotoana ny ariana any mba hanositra loholona isika eto amin'ny fandaharana misy eto amin'ity fikambanana kelitsika ity fa zava-dehibe tokoa zany fikambanana, misy fikambanana fiangonana ohatr'izany ka misy loholona eo fa dia manam-pahendrena tokoa ny loholona. Alleluia. Fizaka ilay ten'Andriamanitra ao izy apaka ny loholona ary ao ka nositra dililo azy amin'ny anaran'ny tompo izy sady hivavakeo aminy. Ary ny fivavakeo finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary raha manota izy dia averany elony. Tsara ige zany ry havana. Andininy fahaenina ambin'ny folo. Koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ao anao ny mifanekeloka. Alleluia. Mifanekeloka. Ny tsika rehefa ampiasain'Andriamanitra, ny olona ampiasain'Andriamanitra dia olona mifanekeloka. Raha vao ohatra hoe vita Alleluia. Mifanekeloka ianareo ka mifampivavaha mba ho sitrana ianareo mba haninona hony? Mifanekeloka sy mifampivavaha mba haninona? Mba ho sitrana. Misy olona tsy mety sitrana, misy olona tsy mety mivany olana, misy olona tsy mety misokatra ny lalana satria tsy mifanekeloka ary tsy mifamela heloka sy tsy mifampivavaka. Ny fiangonana anankiray tsy mandroso dia misy olona tsy mifanekeloka ao ambadimbadika eo. Zany hoe fiangonana misy olona mifandrafy sy ny olona miady lava ireny tsy mandroso ara-panahy zany ireny fiangonana ireny. Fa mifanekeloka dia mifampivavaha dia mifankatiava. Alleluia. Androany zany te hanao antso avy amintsika manao hoe na loholona ianao na tsy loholona tonga eto. Fa za miny fa olona ampiasain'Andriamanitra daholo isika rehetrarehetra izao. Mety tsy dia nahomby ve ianao tao ao? Raha tsy dia nahomby ianao tao ao, mialoha nijerenao ny zavatra avy aloha dia fanontaniana apetraka mifanekeloka ve ianao ary mifampivavaka ve ianao? Fa misy olona angera fa mpanaovana asan'Andriamanitra andeha hitondra-bavaka olona ianao ve olona marary nefa ianao maloto fo. Andeha hitory teny ianao nefa ianao maloto fo. Zany ny anisan'ny zavatra mba handrona ny hevitra anao foana rehefa hitory teny rehefa hanao asan'Andriamanitra dia aza manao asan'Andriamanitra rehefa tezitra. Nisy fiangonana zay taloha nahavariana be izy fa aika mianao ilay tory teny ianao zany dia gagapinao ohatry ny tory teny ohatry ny mifamelimely ohatry ny aika izy ity efa nisy tantara tany aloha tany gaga zany hoe misy olona sinjany tory ty olona ty amin'ny tory teny tena misy olona tokoa ambadimbadika ao siny ary le olona siny miteny ohatry izy jery an'le tory teny ohatry izao
fa ho avy ny anjarany amin'ny heriny de iny ndray ny asiny de lasa ady la politika zay rehefa mampianatra amin'ny toloteny de mampianatra ny ankizy fa sady raisany tony lesony tony sao de mbola tsy niraisinao fa rehefa anao asan'Andriamanitra aza tezitra rehefa mitoloteny aza mba mampiasa ny ara-nofonao mihitsy aza mba mandeha amin'ny nofo hoe misy olona zao ohatra aza mba manao an'izany mihitsy ry mpitoroteny hoe nisy zary natezitranao tamin'ny androany tamin'ny après-midi de anjaranao ny toroteny androany ariva de ino no mitondra anao ino no natonga anao anao toroteny lasa mahita verset mihitsy ao de misy olona eritreretinao mihitsy asina ao anatin'ny toroteny fa mifamely amin'izay hoa le olona mpirofit'Andriamanitra lasa tsisy toroteny ho an'ny olona ntsony fa ndray manala fony atao amin'le anankiray le ray koa mamaly amin'ny heriny de le ray mamaly amin'ny tapabolana tsy misy mihitsy ny fanasitranana ao anatin'izany fiangonana manao an'izany zany mahatonga anay raha vao misy olana eto anatin'ny groupinay de zahana foana lamy mary zany mahatonga anay ihany koa raha nahitinareo de anisan'ny toetra anay rehefa misy zavatra hitany hoe tsy mety de miteza hoe andao mba hiresaka kely hoe fanazava kely satria maninona satria tianay handroso ny asan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra io tsy mandroso raha fiainao ady la politika amin'ny toerana anankiray alleloia ka za zany de teny aminareo koa androany ianao mety mbola tsy mety sitrana io ianao mety mbola tsy mety afakolana io de jereo fa sao de tsy aretina fa fifanekena eloka fotsiny amen mifaneke eloka ianareo izy izy ka mifampivavamba ho sitrana alleloia misy olona tena mitana andolo-po amam-bolana za miteny an'izany olona zany tandremo fa tsy fampiasain'Andriamanitra ny olona tahak'izany fa miovana tena mbola tsy lasa lavitra ravana mifaneke eloka isika ozy izy mifaneke eloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny vavaka ny marina de mahery indrindra alleloia rehefa mifanaikeloko nge de fanamarina de tsisy romoromo tsisy raorao de inona ny vokatra ny fiasan'ny fivavaka ny marina de mahery indrindra alleloia mahery indrindra zany hoe na marary sitrana na boka madio na jamba mahiratra na maty aza mitsangana alleloia amen fa ho ten'Andriamanitra tsy mampaherentsika mandroany nandiny fitembolo fa Eli de olona takatsika ihany ary izy na hery ny mivavaka mba tsy latsahan'ny ranon'orana mitovy amintsika ihany Eli riavana malala tsisy hafa fa ny mahasamihafa izy olombavaka tena olombavaka Eli anisan'ny olona tena olombavaka anatin'ny baiboly izany Elia izany alleloia nefa de zao na de zany aza alleloia Eli io de olona mitovy amintsika ihany fa ny mahasamihafa izy olombavaka manahoana ianao misy mpanompon'Andriamanitra zay koreanina tatsimo efa notomandro mo izy fa anisan'ny mpanompon'Andriamanitra nanana fiainam-bavaka angezandrindry zany voalaza ny mpitantara anatin'ny bokiny ihany fa zany olo zany de mivavaka manomboka amin'ny 3 maraina hatramin'ny 12 atoandro de ny fiangonana azy efa misy pasitera mitondra azy fa izy maninona mitondra mivavaka ny asan'Andriamanitra mitondra mivavaka amin'ny fiangonana fa mandroso ny azy zany olona zany de zao zany pasitera zany manao mitoroteny live ohatry zao tavavila tsisy Facebook fa amin'ny télé fa tena amanalonalina olona mijery mitoroteny ny ravana malala Yangisho zay ny anarany tompoklahy Yangisho anareo efa mety malala fa nahery ny mivavaka zany ary tena tompo zany de manasitrana ary tompo zany de tena tahin'ny tompo alleluia amen alleluia ka zao ny olona tsy mifanaikeloko de na hivavaka metratany na hivavaka anao délivrance tsy misy niny zany mahatonga hoe ny anay eto amin'ny fandarana zay mivady manokana rehefa hitanay zay zany tsy mampanao andolo-po zany hoe misy olona androany na misy tezitezitra na soreny ka hatramin'ray volana io mbola eny foana fa ny ataonay atsona aingany iny olona iny mba hiresaka kely tsika de reo fanazava tsy maninona ngena fanazava maherery ao anatin'ny 10 minitra fa milamina avy eo toy zay fampitahana lolo-po sy andolo-po amam-bolana za miteny anao tandremo zany fa raha tsy mifampiasa tsy mifanekeloko tsika
dia tsy nanivavakantsika tsy mahomby. Ny asan'Andriamanitra totsika tsy mandroso satria isika tsy mifanay-keloka ary tsy mifankatia. Fa hoy ny tena Andriamanitra mifanay-keloka ianareo ary mifampivavaka ao sitrana ianareo fa ny fivavakany marina dia mahery indrindra. Alleloia. Ary iry dia olona tahaka ihany fa nahery mivavaka mba tsy latsahan'ny ranorana tsy nilatsaka fa mitany ny ranorana ary tsy telo taona sy bolana ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka navokatra ny tany. Dikan'izany dia zao Elia zany tena izay tiany dia ataony. Mangataka izy ho janona ny olona dia janona ny olona, mangataka izy ho avy ny olona dia ho avy ny olona. Alleloia. Ny olom-bavaka ihany no manana an'izany. Ny olona akaiky an'Andriamanitra, ny olom-bavaka ihany no manana an'izany fahasoavana zany. Fa andehantsika rehefa mba andeha hanao olom-bavaka, antsika mba andeha aok'izay izay vavaka 2 minitra sy 3 minitra ataontsika maraina ireny, fa andehantsika mba hiaina silomano ao anaty vavaka, fa mamy ny mivavaka ho tahin'ny tompany isika rehetra. Tapitra ny toriteny. Raha misy voarainao androany zany teny amintsika ny fehany dia zao. Raha teo ampiasan'Andriamanitra dia mifanay-keloka. Mifanay-keloka dia mifanay-keloka dia mifampivavaha. Halleloia. Ianao hoe zao vinona nitondram-bavaka olona farany. Marina mihitsy teny ranam-bavaka misy olona entina-bavaka foana. Fampanontaniana mba hapetraka reny olona reny ve mba mitondram-bavaka dia ho tahin'ny tompany isika rehetrarehetra. Tapitra ny toriteny. Rado akiradio ino ny kantoko ho an'izay tsy mahalala dia miantso amin'iny kantiny izay hiditra amin'ny vatana hiantso hitsara fahatsapana amin'izao fotoana izao. Man'Andriamanitra ny voninahitra misaotra antsika rehetra nahatra ny hatramin'ny farany. Dao asiana sary aloha. Alleluia. Tonga ny fizarana fahatsapana. Iza no izara fahatsapana? Fa misy apelanitra teo fotriny tsy mety ao ary. Raha efa ao ary ranavavy aingon'ny Rodriguez efa ao tonga dia mianao avy hatrany ary ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka pastera raha mifitenenana dia manoloana fitanan Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo menatako tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena kasika be anazy dia hoe tsy tena zava-dehibe zany no mivavaka dia tsika zany na fotoana inona na fotoana inona dia tokony hivavaka foana dia tsy tokony ampifandositsika koa ny hoe rehefa tojo fahorintsika dia tsy tokony hidera fa tokony hivavaka, fa rehefa tojo fifaliana kosa tsika dia eo tsika no hoe mideran'Andriamanitra. Dia ny faharoa ilay hoe zava-dehibe mihitsy ny mifanay-keloka sy ny mifampivavaka satria raha vao tsy mifanay-keloka ny olona indrindra rehefa mpanompon'Andriamanitra dia tsy mahomby mihitsy ary tsy handroso mihitsy tsy mandroso ara-panahy mihitsy zany ny olona tahaka izany. Dia faharan'ilay hoe rehefa ny olona anankiray zany ny tena hoe olom-bavaka tahaka ny Elia dia tena hoe izay nitenenin'ny Elia zany dia tena tanteran'Andriamanitra. Dia eo koa zany ny Jehovahandriamanitra ilay hoe rehefa mangataka vavaka tsika, rehefa mifampiay-keloka tsika dia raha tojo raha ohatra hoe tojo olona tsika dia anjely ny rahan'i Jehova mampahery. Dia raha ao anaty fifaliana indray tsika no midera dia miaraka amintsika izay Jehovahandriamanitra. Dia izay no tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Halleloia. Mankasitraka indrindra anao ranavavy Aingodina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaka-pahasoavana ny mahavidianao dia mitomositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranavavy Aingodina Rodriguez. Halleloia. Fa tsika ampiditra olona iray hafa manaraka indray laso aloha nao ary. Raha efa ao ary raha latojo dia tonga dia mianao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina?
Jesosy pastera ty mankasitraka be dehibe anareo mianadata amin'ny toroteny fa nahafinaritra sady nahakasika no nampianatra ihany koa mba nanam-pepo tena hoe olombavaka le nakasika ana le pastera ty hoe kamitelo hatramin'ny folo taona mivavaka foana tena mazany zany a tena mahafinaritra mampitsiritra zany de hoe ok zay le vavaka kely 3 minitra sy ny sisa maraina sy hariva fa no tena ilaina ny hoe milomano anaty vavaka. Aleluia. De nakasika koa le hoe rehefa aloha olona de manana ositra manokana. Aleluia. Mampangetaeta zany olona mahafinaritra de manana fahefana ihany koa. De hoe no mivavaka de tsy hoe zavatra ahoana fa tsy zatra sarotra be fa miresaka amin'Andriamanitra fotsiny tsy manambara sy ao am-po resaka amin'Andriamanitra. De ny hoe zava-dehibe koa ny fahamela heloka. Tena hoe ianao zany tokony tsy manana lolo-po amin'olona moa ny olona koa tokony tsy hanana lolo-po aminao fa tena famela heloka raha-te ho ampiasain'Andriamanitra. Ilaina koa no mifampivavaka de hoe nahakasika ny tenin'ny pastera telo hoe sa moa tenin'ny ranavavy Fabiola le hoe tsy hoe nofona koa no entina mbavaka fa ianao koa mila mitondra bavaka mifampivavaka ary na de pastera koa ary de entina mbavaka le mahafinaritra mifampivavaka ny rehetrarehetra zany mitarika mbavaka ho an'ny tarisina moa tarisina mbavaka ho an'ny mpitarika ny samy mpino koa de mifampivavaka aleluia. Aleluia. Mankasiraka indrinanao rahatotsa tahatavizarana mamy be zay. Aleluia. Jesosy amaly fitianao de mitombo ositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany de maheriza foana amin'ny asan'ny tompo rahatotso. Izy koa no miantso teo donary amin'ny antsika fitenenana ary raha navatsika tia narakoto ary zaka zay miala tsindrira fa tsy misy sariny moa atao fa dia mentsika fitenenana ihany izy. Tia narakoto ary zaka ina ny azonao ambary ina ny azonao lazaina. Maheno tsara ka azafady. Maheno tsara. Da iny Jesosy atsika rehetrarehetra dia mankasitraka pastera name fitenenana dia mankasitraka anareo daholo mitondra ny ten'Andriamanitra sy ny toteny fanampahery-be ary nampianatra. Maheno anao ve ianareo azafady? Maheno tsara mihitsy zay fa anao ny fitenenana. Eny aho zany le nahakasika be anahy androany dia teny hoe na ao anatin'ny fahoriana raha ozy izy tsika io sy pastera na ao anatin'ny fifaliana dia ilaina foana no mivavaka satria zay le lalàn'Andriamanitra, zay le atao hoe mivavaka ara-panahy. Dia arakaraka ny ivavahantsika sy ny tondrantsika niny fihavanana miaraka amin'Andriamanitra iny na fahoriana na fahoriana na fifaliana dia avy amin'iny nazahoanao hery fahasoavana fitahiana indray ary fifaliana lehibe dia zay ny tena natosiana pastera nakasika anahy mankasitraka atsika rehetrarehetra neno tahiny Jesosy. Aleluia. Mankasitraka indrinanao ranavavy tena rakoto ary zaka Andriamanitra manakirepasavana maly fitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Aleluia. Zay ary no ela. Aleluia. Inona ary mbola misy fiato mizara fahatsapana tsisy tsony. Andao antsika nao hira dia marina ny fotoantsika amin'ny vavaka rehefa avy eo. Aleluia. Inona no hira ho ataontsika ny jerentsika. Ataontsika ity hira ity hoe avy alao Ataontsika ity hira ity dia aoriana ity hira ity tsika tonga dia hiditra amin'ny vavaka dia vavaka ho an'ny firenena amarana ny fotoana. Aleluia. Mirovina tontolo antsika rehetra dia mihoatra antsika rehefa eo. Tahiny Jesosy.
Chez Honda, on ne conçoit pas des voitures hybrides pour n'importe. Alléluia. Dia mbola tsy mitratra misotro anao izy tsosy malalany amin'ny fampitany fotoana teto androany. Ianao no derainay dia ianao ny ankalazainay. Misaotra tsosy amin'ny fitahinao fa dia tsy navelanao tapaka ny fandarana na dia misy aza ny sika fahatapahana dia mbola ny tananao mahery no mitazona sy ny tahirana zany. Dia misaotra fa tsy tapaka ny fandarana, misaotra fa voapita ihany koa ny afatra ary misaotra tamin'ireo mpanomponao izay nandray ny afatra androany dia engany Andriamanitra izany afatra izany
aniry ny ampony Israely avy dia tena hoe amoa avy zato hoe arivo sy manapataperana dia boboky ataony loharano boboky amandrakizay aty anatinay ao fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Fanjosikena vavisika Erika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Erika, anao ny fitenenana. Mahakasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia tahin Jesosy pasitera sy tsika rehetra izay manaraka izao vavaka firenena izao dia ara-hivavaka isika hamanana fotoana sy amin'ny firenena. Jesosy Kristy Tompo mbola misaotra ny vao izay satria mbola tafatory teto indray ny teninao ary menao izao fotoana izao indray izay anatonanay anao araka ny teny izay nampitondra anao mpanomponao teo manao hoe mila mivavaka izay mila miresaka aminao mandrakariva satria mivavaka tokoa Andriamanitra no manompa zavatra ary mivavaka no ahafahana mandresy ny fahavalo eo anoloanay satria mivavaka dia tena hoe halan'ny ireo fahavalo halan'ny devoly ny olona mivavaka Jesosy dia izany no mahatonga anay foana hoe manantona anao satria mivavaka tena hoe mandrava sakana rehetrarehetra ary mahatonga anay anana hery ara-panahy mahatonga anay hahavita ny asanao raha tsy ampivavaka izay dia mety kely hery Andriamanitra dia tsy mahefa na inona na inona amin'izay rehetra ataonay dia misaotra tamin'izany teninao izany fa tena nampahery anay tsirairay avy izay miaino izany Jesosy atonga anay indray hitombo amin'ny fitiavam-bavaka hitombo amin'ny hivavaka mandrakariva ka tsy tsahatra Andriamanitra ary tena hoe anana etaetan'izany hivavaka ifampiresaka aminao izany dia mihintsy matoky Jesosy fa ny olona rehetra izay narehan'izany teny izany dia tena hoe akasika azy izany ary mifanamasina mihitsy ny ampitoetran'izany teny izany ao amin'ny tsirairay avy ka tonga ny tsirairay avy olombavaka dia ankehitriny Jesosy mitondra-bavaka amin'ny firenenay tsy mitsahatra mitondra-bavaka amin'ny firenenay izany indray izay Andriamanitra atao aorianany reny siklony ireny Andriamanitra dia be ny trabony be ny olona tena hoe very fananana very havana namoy havana maro ny mety mandalo tsy fisina ao ny mety aretina ihany koa tratra aretina mety mahazo ny tsirairay avy tao aorianan'ireny siklony ireny Andriamanitra dia tena hoe angatahanay ianao hiakasa sitratsiratra amin'ny firenena io izay tena hoe mandalo ady sarotra amin'izao fotoana izao indrindra ny any amin'ny faritra ny Tamatavy any Andriamanitra be ny olona tena hoe traboina tsy manana trano hialofana dia ianao mihitsy Jesosy no hiasa ianao mihitsy Jesosy no anainga ny tsirairay avy anentana ny tsirairay avy koa mba hivavaka satria ao anatin'ny vavaka no ahitana vahaolana ao anatin'ny vavaka ny azahoana hery na dia misy ara ny loza dia rehefa mivavaka izay Jesosy dia menao fiadanana menao fitsarana dia ampidianao anatin'ny firenena io izany fiadanana fitsarana izany dia kasio ny fon'ny vahoaka malagasy mba hanana etaeta hivavaka anatona anao marina tokoa ary tena anompo anao akatony teninao hitandrina ny didinao satria mety mbola misy Andriamanitra ny zavatra ataon'ny vahoaka malagasy ny firenenay tsy mifanaraka amin'ny sitraky ny fonao matoa ireny zavatra ireny mitranga mafimafy ohatrin'ireny Andriamanitra dia mety mbola mitoeponay mihitsy Jesosy mbola tsy madio mbola maloto mbola mety feno loto ny vahoaka malagasy tsy mba mifamela heloka Andriamanitra ka izany mahatonga ny firenenay tsy tafarina mihitsy fa mbola misy lolopo mbola misy valifaty mbola misy fahakalana manjaka ao amin'ny firenenay dia esory izany toetra ratsy izany Andriamanitra fa izany tsy mampandroso ny firenenay izany tsy mampitsangana sy mampijoro ny firenenay fa eo an'ny vahoaka malagasy ny fofeno fitiavana dia ny fitiavam-bavaka ny fofeno firaisan-kina fofeno fiadanam-po Andriamanitra mba tsy toeran'izany hoe lotom-po izany mba tsy hahatonga izany farahavany izany matetika ao amin'izany firenena izany ary hahatonga ny firenena io lasa androso firenena mahafinaritra Andriamanitra dia tahio ihany koa ny mpitondra tahio ihany koa ny vahoaka majinika Andriamanitra ho jereva mindra fonao dia izany no mivavaka amin'ny firenenay Andriamanitra misy matoky izay fa efa mijery manokana izany firenena izany indray ianao Andriamanitra dia efa
hitsinjo amin'ny firenenay ny masonao ary hianja amin'ny firenenay izany amin'izao ary hiaro amin'ny firenenay amin'ny ratsy rehetra na ninona loza mety hitranga ao aoriana ao dia ianao nefa manisy fefy manodidina izany firenenay izany dia saotra Jesosy malalo dia voninahitra sy mitera teo anao irery ihany. Aleloia, amen.